dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Dia hivavatsika Jehovah-Andriamanitra ray ao, tsy haniny tsy hisaotra hidera ny kalazany ianarinao no ny fahasoavanao lehibe izay efa nataonao taminay ny fandromponao, satria raha marina tokony efa ho lany iringana izao tontolo izao, kanefa mbola anomenao tombonandro mpahavelomana ary mbola manaiky ianao hanome ny fiapetra rehetra mba mifantaranay fa misy ianao ary tompony tantara ianao, ary tsy tianao tokoa ny afatesany ratsy fanahy fa mipahelany amin'ny lalany ratsy mba ho velona izy. Misaotranao izay satria tsapanay tokoa tompo fa miala ny enina ianao ary mampiseho famantarana maro mba hieritrretanay ahafahanay miverina tanteraka aminao sy anantena ny famonjenao. Fotoana foy izay rahanay eto fanahy mamasina noka hiasa manokatra hatrany ny saina mampanahanay mba hanananay fonino anaiky ny famarina ny teninao ary andraisinay fanapahan-kevitra ho tonga amin'ny fanavaozam-panahy mba tsy hatra aminay ny loza sy ny fandringanana. Dia mitenena Jehovah fa mino tomponao ny anaranao Jesosy, amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manome ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy hainy tsy hiarabantsika ihany koa hatratra ny taona vaovao ho amby 2022 ary mahatonga mbola velona intsika dia noho ny famondram-pon'Andriamanitra lehibe, satria tao anatin'ny roataona ary miditra amin'ny fahatelo taona izay nitrangany loza manerina an'izao tontolo izao isika, kanefa mbola mitahian'Andriamanitra ary misaotra azy noho ny fitantanany sy ny fiarovany, satria tsy lanindringana tao anatin'iny taona lasa iny azo lazaina fa mafy ny zavatra niatra, ary tsy tsika rery fa zao tontolo izao mihitsy. Kanefa eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ny fahavelomantsika dia mbola marika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fialan'ny enina mandrakariva. Reo Andriamanitra tsy mitsahatra fa manambara mandrakariva ny ho avy izy mba hitandreman'ny olona, ary ny zavatra izay nandalovantsika dia marika ny fitiavany na dia mafy azy mba hahatonga ny olona ho tonga saina mba hiverina tanteraka ho amin'Andriamanitra. Mafy tamintsika amin'ny nandalo ny taona hatramin'ny taona 2019, 2020, 2021 tena mafy, kanefa dia manantena isika fa ny taona izay hodiavintsika dia taona isehoany voninahitran'Andriamanitra sy ampitomboan'Andriamanitra ihany koa. Ny fiarovany tsy midika izany hoe tsy handalo teo zavatra sarotra, fa mafimafy ny zavatra tsy maintsy atreha, kanefa anatin'izany indrindra Andriamanitra dia afaka miditra an-tsehatra mba hitondra famonjena ho an'ny olona izay tena mahatoky azy, ary ny tanjonak'endren'Andriamanitra dia nahatonga an'izao tontolo izao mitsy hahafantatra fa misy izy, ary indrindraindrindra mba tsika mpiray fanantenana mpiara-mivavaka, mba tsika kristianina tsy afaka nahavaka, mba tsika eto amin'ny firenena tian'Andriamanitra mba iray fo sy iray saina, satria ao amin'Andriamanitra rery ihany no isiny ny firaisana tanteraka mba hatonga fiadanana ho an'ny firenentsika. Ty taona 2024 ity dia misy ny teny fikasana izay men'Andriamanitra atsika, izay ankinina ny lalaka izorantsika indray mandritra ny taona iray manontolo. Raha mandinika tsika ny taona 2024 tsy jery ny tao aloha fa ny zavatra napatahotra sy
nampivarahotsana zay mbola mitoy mandraka kehitriny dia ny fivoarany ty valanaretina coronavirus ty mbola tsy afaka izy io rehefa nambara tamintsika ombenombeny fa raha nanazava ny tenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra sy ny olona tamin'izany vanim-potoana zany hoe raha mivoaka amin'ny olona ozy ny fanahy ratsy dia mandeha mitety ny tany foana izy tsy misy rano kanefa miverina izy dia mandinika tsara hoe manahoana le toerana izay nivoahana voafafa madio misy mitoetra ve ary raha tsy misy mitoetra ao dia tsy izy rery no miverina ao fa mitondra fanahy fito hafa ratsy kokoa noho izy ary mifaran'izany olo izany dia no ratsy no voalohany zay ny teny nampitandremana antsika mba tsy hatonga antsika mandromandry manana aretina ka eritreritra araka ny teneniny Paoly apôstôly hoe ndreo dia mieritreritra fa miadana sy mandry fa izay ka nindrozoantsika tapoka ny fandringana ary nilaza sika tamin'izay vanim-potoana izay hoe tsy mora ny zavatra nitalaovantsika ny taona 2022 kanefa zany akory tsy entina hampatahotra fa entina mba hitandremana satria misy lalana soritan'Andriamanitra mba hahafahana miala ny amiloza izay hitranga nambarantsika ihany koa fa io Andriamanitra io Andriamanitra tsy mba miangatra fa na mino na tsy mino azy ny olona zavatra manjony olombelona dia mitovy avokoa araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe Andriamanitra ozy mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina ary mamposaka amin'ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy zavatra hitovizany marina sy ny meloko zany na minona ny tsy mino samy gokan'izay famindrompon'Andriamanitra zay ary ny tanjona kendren'Andriamanitra amin'izay dia mba hisinny fatahorana azy fa tsy anjeniny andro lava ka hanararoatra hoe na tsy mety ary ny zavatra nataoko a milatsaka ihany ny ranonorana posaka ihany ny masoandro manjo zanak'olombelona rehetra zany ary ny zavatra anankiray zay natrehantsika dia ny loza zay natratra n'ity zao tontolo zao ty tsisy afaka hiteny mihitsy na inona firehana anana ny nara-pivavahana nara-politika na inona firazanany fa ny loza zay niatra dia manjo ny olombelona rehetra tsy akanavaka na marina na ny tsy marina na ny ratsy fanahy na ny tsara fanahy araka ny tenin'i Jesosy ihany koa hoe taka ny lehilahy anankiray manatsaina nanoharana azy dia ny olona zay nandreny teny mozy kanefa nankatoa dia hoarina taka ny lehilahy manatsaina izay nanorona ny tranony tambony vatolampy latsaka ny ranonora tonga ny rivotoza sy ny drikabe namely zany trano zany fa tsy ninjery ny trano zay le olona tsara olona nandreny teny olona nankatoa misy loza zay miatraniny fa hoarina lehilahy adala anankiray dia taka ny lehilahy zay nandreny teny kanefa tsy nankatoa dia taka ny lehilahy nanorona ny tranony tamboniny fasika ozy tonga ny rivodoza ny ranonorana ndrika namely zany trano zany loza ny fianjerany mitovy ny zavatra nanjohan'ireo olona ireo na le lehilahy adala la le lehilahy manantsaina samy nanangana trano samy nandreny teny kanefa samy niatrika loza ary eo no mahadiso matetika zay ataonay mpitory filazany tsara hoe ny olona miaraka amin'Andriamanitra milamina be tsisy zavatra manjo azy resaka tsy fandinihana soratra masina no mahatonga izany fa miatrika loza mandrakariva isika na tsara na ratsy fa saingy ny fomba hitankanan'Andriamanitra ny olokendry zany hoe le nandreny teny ka nankatoa natamy arany loza tsy mijerany tranony fa le nandreny teny kosa kanefa tsy nankatoa tonga ny loza ny fianjerany nareo nisy fotoanantsika lesona amin'izao vanim-potoana zao satria hiditra amin'ny taona 2024 izika nazavaintsika teto hoe iny taona 2024 iny
raha nzay zay nresaka ny tantara ny sadraka sy misaka Abednego-tsika de vanimpotoana ohatra ny nanipazana mihitsy ny olona rehetra tao anaty laforo mirehatra afo. Natahotra sy nangovotra sadraka sy misaka Abednego teo anatrehany zany. Natahotra sy nangovotra zao tontolo zao, natahotra sy nangovotra ihany koa isika teto amin'ny firenena malagasy. Natahotra sy nangovotra ny kristianina rehetra, indrindra itsika mpiray fanantenana manoloana loza zay nitranga ary nisy lazon'ny aretina teo anatrehany zay rehetrarehetra zay. Fa tsy midiky zany olom-boozona matotratry ny aretina, fa mitanjona an-kendren'Andriamanitra de mba hatonga ny olona hifikitra amin'Andriamanitra. Fanantenantsika de hoe hisy fivoarana ty taona 2022 ty fa laforo mirehatra afo zay nilatsahana ny taona 2021 de misento ny olona rehetra manantena fa tafavoaka ao anatin'izay laforo mirehatra afo zay. Eto nefa de tiako ny mampafantatra fa tsy mijanona hatreo ny tantara ary tsy mampatahotra fa ny antony zao fampahirezana zao de mba ahafahantsika mitodika amin'Andriamanitra fa tsy misy zavatra azo inteherana ety am'ty zao tontolo zao ty. Azo lazaina fa no fampitompon'Andriamanitra lehibe ary tamin'ny fomba mahagaga no natafavoakantsika tao anatin'ny taona 2021 fa inona kosa no miandry atsika aty amin'ny taona 2022 de ohatrany mahatsiaro ny tantarany Daniel. Tao aloha sadraka sy misaka Abednego nalatsaka tao anatin'ny laforo mirehitra fa nivoaka velona ary zay le teny fikasana zay niraisitsika hoe Jehova mandafy manodidina atsika ary voninahitra eo foany ary le voninahitra eo foany de Jesosy Kristy zay hitany sadraka sy misaka Abednego niaraka taminy tao anaty laforo mirehitra afo. Zay antony tsy nahamay azy, tsy nahafaty azy teo, zay nampitolagaga ny olona. Marina zany teto anivon'ny firenena satria nateo ary ny firongatan'ny valanaretina mafy sy niady zay natrehana tsy zay ihany ny zavatra mitranga fa de mbola ohatra ny tafavoaka ihany fa firy ny olona no eritreritra fa misy sandrin'Andriamanitra mitsotra tao anatin'izany rehetrarehetra ny mahatonga atsika tafavoaka somatsara tao anatin'ny ady zay natrehana ao anatin'ny fahasahiranany tsika kanefa na izany na tsy zany mbola afaka miaina somatsara. Fa ny zavatra misy nefa tatio arina raha ny bokin'ny Daniel nijerevantsika de nisy ihany koa vanimpotoana zay Daniel mihitsy na tsy mpitao andavaky ny leoany ary tena mitakatra any amin'ny faravody lavaka mihitsy tao anatrehan'izany rehetrarehetra ny ary nieritreretin'ny fahavary mihitsy hoe ho faty tao Daniel. Ary zavatra tahaka an'izany ihany koa ny zavatra hitranga amin'ny taona 2022 tsy mbola moramora ny zavatra ho atrehantsika fa zavatra mafy tafavoaka ao anatin'ny laforo mirehitra afo isika fa mbola miandro eo koa ny lavaky ny leona zay hilatsahana fa eo no mampiavaka ny olona miaraka amin'Andriamanitra satria manamarina ny tenin'Andriamanitra hoe mampiposaka ny masoandrina amin'ny tsara sy ny ratsy. Jehova mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tahaka ny lehilahy samy nanangana trano anankiroa fa ny manatsaina ny reniteny nankatoa namely azy ny loza fa tsy nianjery zany trano zany. Lehilahy lahadala nandreniteny fa tsy nankatoa tonga ny loza ny fianjerana. Ary raha ny taona 2022 de azo lazaina hoe taona anankiray zay hitsaran'Andriamanitra ny olona. Manatanteraka ny teny zay voalaza ny amin'ny Malaky toko fahatelo hoe hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka ozy de manompo an' Jehova sy tsy manompo azy. Misy ny lavaky ny leona tsy maintsy andalovana zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra azo antoka manamarina zay teny resahantsika zay de zao na tsara na ratsy tafalatsaka ao anatin'ny lavaky ny leona avokoa, na tsara fanahy na ratsy fanahy na olo-marina na olon-dratsy tsy maintsy milatsaka ao fa tsy mitovy ny vokany filatsahana ao anatin'izay
lavaka nleoan'izay zay tohatra nydika fa tsy mitsahatra am'le oza tsy mitsahatra fa sairanana tsy mitsahatra miady zay natrehana fa samihafa nefa no hitantanan'andriamanitra ny olona ao anatin'izay raha matadidy sika zavatra nitsamonantsika farany tamin'ny fampahirezana de tate amin'ny tantarany Ozia amin'ny tantara faharotoko fahenina amby roapolo ary singaniko manokana ho fampatsirovana mba afahatsika mahatakatra ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina amintsika satria mihiditra amin'ny taona vaovaotsika tsy midika zany hoe tena na misy aranykoza de volanindringantsika fa misy fampanantenana kosa ataon'andriamanitra kanefa miankina amin'ny mpiam-panahiny tsiraray ny zavatra hitranga aminy aty amin'ny tantara faharotoko fahenina amby roapolo ny sotomantsika lesona tantarany mpanjaka anankiray zay azo lazaina resahantsika tsy verenantsika lava fa manany mpanolotsaina ary misy toetra sy fepetra takina amin'ny mpanolotsaina misy toetra takina ihany koa amin'le mpanjaka atahotra ny Jehova ary hiaraka amin'andriamanitra mandrakariva amin'ny alalan'ny mpaminany zay miaraka aminy satria ny mpaminany no mahafantatra ny zavatra hitranga aminao avy ka manome toromarika rehetra ho amin'ny mpanjaka mba harahany mba enteherany amin'andriamanitra andiny faefatra amby folo amin'ny tantara faharotoko fahenina amby roapolo iverenantsika vakina kely ho fampatsirovana ny zavatra zay ndresahantsika tamin'ny farany fa mbola mitoy ny tantara amin'ny anaran'i Jesosy ary Ozia ozy namboatra pinga sy lefina sy fiarovan-tosy akanjo firovoatratra sy tsipika ary vato matsanotady ho an'ireo miaramila rehetra ireo ary nanao fedina lehibe tany Jerosalema izy atao araka ny marika vitany mahay zavatra ozy apetraka eo amin'ny tilikambo sy eo tapony manda mba antefasana zana-tsipika sy vato lehibe ary miely lavitra ny lazany Ozia fa mahagaga ny nanampiana azy ozy ka tonga mahery tokoa izy zay Ozia nisy ny fanambinan'andriamanitra satria araka ny fantatritsika de ary amin'ny toko fahenina amby roapolo andiny fadimy ary nitady an'andriamanitra izy tamin'ny androny Zakaria zay nafantatra ny fahitanan'andriamanitra ary tamin'ny androny tadiavany an' Jehova nambinan'andriamanitra izy na tonga atsika nyresaka hoe eo amin'ny vanim-potoana zay ananana andraikitra na eo amin'ny fitondram-panjakana eo amin'ny andraikitra zay tanany olona tsiraray avy raha mbola miainy ny feon'andriamanitra amin'ny mpaminany ny mpitarika rehetra de misy ny fanambinany ary nitolotsaina omen'andriamanitra azy tsy ny fahendreny fa toromarika avy amin'andriamanitra ary de hitatsika teto amin'ny andiny faefatra amby folo tsy iverenantsika lavantsony ny fanazavana fa de fanamboarana fiedina entina miaro amin'ny fahavalo zay natonga fiarovana mafy ho an'ny firenena tamin'izany vanim-potoana zay ka natonga nilazany Ozia ny ely lavitra satria gaga ny olona rehetra satria nambinina izy gaga ny olona rehetra no nihery zay nanana sy ny nanampiana azy satria tonga mahery tokoa izy ary tiatsika ho tazomina zay le toe-panahy nanana ny Ozia zay ary teo nysotomantsika lesona tany amin'ny bokin'ny Efesianina toko fahenina ara-baky teny izy tamin'izany vanim-potoana zany nanamboarana andreo fiedina reo fa satria soratra masina ny dimeantsika de manakatra tsika ny zava-panahy satria ny loza rehetra zay mitranga de fampimanana ny olona mba hitandrina mba hiambina telo taona ngarangidina niditra amin'ny fahatelo taona tsika zao tsy mety miala le coronavirus kanefa ny fipetra zay niraisina de fiboana fanajana ny elanela fanadiovan-tanana ny finanana fanafody zay mapakatra ny hery fiarovana ary zay rehetrarehetra zay de fampianarin'andriamanitra mahatonga verimberina lozy io de tian'andriamanitra ho tonga sy ainan'ny olona manaja ny fipetra satria tsy ampozina fa tongava ny fahavalo zay mamely ary ny fahavalo zay mamely de fahavalo tsy hita-maso tsy maintsy manana ny fiedina hoentina miatrika an'izany isika ary zavatra ranofo ny zavatra trehantsika zao ary nisy vanim-potoana ihany koa nanambaratsika teto hoe asa varavarivarina lavitra hoe tena ny coronavirus fotsiny
no andraisana fehipetra mba irovatena fa be debe ny loza tsy tambisaina zay mitranga ary tena tokony tena hovonina hiatrika an'izany satria tsy ampozina fatongavany mampalahelo ny zavatra mitranga tao anatin'iny faraparany taony zay natonga fisaonana mihitsy teo le firenena de hitatsika ny loza maro isan-karazany zay mitranga doro tanety avetsy averoa zany ny zavatra misy fambolena korotana avetsy averoa firongatan'ny asa ratsy zany rehetrarehetra zany loza mitatao ary ny vaovao farany zay retsika tamin'ny toerana anankiray de ny fahafatesan'ny olona maro nandeha sambo ary tsy vitan'izany fa nisy ihany keo tompon'andraikitra ara-panjakana zay tena maty vokatry ny asa zay nitanterahany tsy afaka ilazy tsika fa diso reny olona reny fa misaotra an'Andriamanitra satria maty teo ampanefana ny adidiny zany rehetrarehetra zany fanairan'Andriamanitra avokoa ary manomboka faraparany tao de io tsy takona fiain'io vo maika mindrongatra ndraiky coronavirus ary efa nampitandremina mihitsika tany aloha aza mandromandro ny manana aretina fa tahaka ny fanahy ratsy mivoaka amin'ilo loatra ny voako mpandresikely vetivety ny taona 2021 fa io izy miverina ary amin'ny fomba tsy takatra ny saina ndraiky niverena mitondra fandringanana ho an'ny olona zay tahaka ny vavan'Andriamanitra miteny hoe ny fitandrena ny fiarovatena reo olona tokony ho fiainana satria ny fahavalo zay edivatsika de fahavalo tsy hita maso taty amin'ny Efesianina toko fa enina de ny 15 ka hatramin'ny 17 ny sotomatsika lesona ny amin'ny zava-panahy zay niraisiny Hosea mpanjaka farany maherezo amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra ozy amin'ny fanangolen'ny devoly satria ny asan'ny devoly anke de fandringanany ozy lazainy Jesosy hoe tsy avy izy raha tsy andringana sy hamono ary ny fandringanana de amin'ny alalan'ny aretina maro isan-karazany amin'ny alalan'ny korotana volena avetsy averoa zay tsy ampozina ny mitrangana zay natonga antsika namariparitra mazava tsara mihitsy ho an'ny tompona andraikitra rehetra hoe tena dinio tsara mipamoritsaina zay ny raha miasa tsy verenantsika kanefa na izany naty zany tsy vitany amin'ny herin'ny tena fitantanana ny firenena ny fitantanana ny fiangonana na misehatra ara-nofo na misehatra ara-panahy fa mila mitaridalana avy amin'Andriamanitra de mila fiaraha-miasa amin'ny olon'Andriamanitra zay mahafantatra ny fahitana an'Andriamanitra mba isinny fiadanany eo nivony zay atao rehetrarehetra de tahaka ny Hosea tamin'ny androny Zakaria tady an' Jehova tamin'ny fony rehetra ary zay no natonga fanambinana ho azy ary ny vavahantsika de mba tsy ala amin'Andriamanitra ny tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra mba isiny zay fanambinana zay fa tsy midiky zay hoe tsisy mikorotana kanefa ny zavatra mitranga de manamarina ity teny fampahirezana amin'ny Paoly apôstôly hoe maherezo amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezana tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra ozy mba zaonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa isika ozy tsy mitolona amin'ny nofo mandra fa ny fanapahana sy amin'ny fanjakana eny sy amin'ny mpanjaka n'izao famezina zao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany de raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba zaonareo hanohatra amin'ny andro mahory rehefa vitanareo avokoa ahafahatra ianareo zay miantoka ahafahantsika manana fandresena le arabaky teny tare amin'ny Hosea anao ampinga lefina firovatratra firovan-doha fa ty indray de tariditsika eo misehatra ara-panahy ary fantatro Hosea zany rehetrarehetra zany satria tsy hoe nandeha fotsiny tamin'ny herin'ny tena misy hoe nanaiky ny toromarika avy amin'Andriamanitra mba isiny ny fanambinana azy de io koa napetrak'Andriamanitra satria niady zay atreotsika de fahavalo tsy hita maso ny aretina tsy hita maso nge zany zay fomba ny pohirany ary nahavariana raha nijery vaovao tamin'ny France 24 tao anatin'iny faraparany taona iny de zao no lazainy manam-pahaizana sy ny tompon'andraikitra rehetra ara-pahasalamana
international ny teny an'ity na de hiditra my fiboana aza zao tontolo zao izy na de ho akatony avokoa ny sisy tany rehetra tsy misakana ny vary any omicron tsy ho tonga any amin'ny fireneny zany ary zany rehetrarehetra zany no mampafantatra fa ny aretiny io de avy amin'ny devoly ary tena tahaka ny defi ataony amin'ny olona hoe ninonninona firovatena ataonareo de tsy maintsy hotafiako nareo fa hafa ny olona miaraka amin'andriamanitra manoloana zay fanaratseny amin'ny rivotra zay misy foana ny fanavotana ataon'andriamanitra ho amin'ny olona eo anatrehan'izay de mila mandray an'izay fiadian'andriamanitra zay andiny faefatra amby folo ny fahara ary ski ny famarinana ny valahanareo mitafinondraro ny firovatratra kiraroa ny favononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampon'izany rehetra zany ozy a de tany ny finoana ho ampingy zay azaonareo amony zana tsipika mirehitra rehetra zay alefa n'le raha tsy miseho amin'ny fomba be deabe io zana tsipika alefa n'le ratsy io ary de mbola mitaona atsika ho am'izay aoka hitandrina ajao fepetra omeniny tompona andraikitra ara-panjakana manoloana ny ady zay atrehana ary tokony ho fiainana io tsy ajanona intsony fa mahaiza ihany ko miaina mitoromarika omen'andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny iraka zay irahany de mipitory filazantsara kanefa mila fitandremana koa ao anatin'izay mpitory filazantsara zay fa misy mipitory filazantsara sandoka mampanantena zavatra bokaty fotsiny fa misy nefa ny iraka zay rahan'andriamanitra zay mampafantatra ny zavatra ho avy araka ny nambaratsika hoe laformindrehatra fo nantalovatsika taona 2021 tafavoaka somatsaritsika manto tafiditra te amin'ny taona 2022 fa ny zavatra mitranga kosa nefa de zao misy lavaky ny leoanandray mbola miandry ary zay lavaky ny leoan'izay vokatry ny fahavalo tsy hita maso mahatonga an'izany ka na marina na meloka tsy maintsy tratra na tena na tsy tena fa eo no mampiavaka ny olona miaraka amin'andriamanitra sy ny olona tsy miaraka amin'andriamanitra ny olona mahay miaino ny feon'andriamanitra raha jerevantsika ny eo amin'ny Daniela toko fahenina aona ny zavatra mitranga ao zavatra nisy ange Daniela de nandeha mahitsy teo natrehan'andriamanitra ary teo amin'ny asa zay nanendrena azy de niazona ny fahamarinana mandrakareva izy ary zay fahamarinana zay na tonga ny fahavalo velom-pelonana ka nikendry zay aminona ny Daniela toko fahenina ny andiny fadimy sy fahenina koa ny komande lehibe sy ny solompanjaka de nitady zay ampangany any Daniela ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita zay ampangany azy na zay tsiny akory izy ireo satria marina izy ka tsy nisy kilema na tsiny hita tamin'ozy de ireo lehilahy reo a tsy hitatsika zay ampangatsika io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalàn'andriamanina no misy hitatsika ampangana azy ny dikan'izay tsy hitatsika zay amelezana azy afa-tsy ny fahamarinana zay tazomina io no entina ampangana azy rehefa nazo nanomarina ianao de tsy maintsy anjeha tsy maintsy ataon'ny fahavalo ary ny fahavalo zay mamely de toromarika avy amin'ny satana zany satria tsika tsy mitolona amin'ny foanandra fa mitolona amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ary miseho amin'ny fomba be deabe ny aretina zay mitranga io fahavalo tsy tamaso ny korotana mitranga avetsy avereo ny korotana fa na fambolena ady avetsy avereo tsy ampozina de tahaka ny Daniela teto betsaka anke mpiara-miasa aminy teo amin'ny fitantanam-panjakana tamin'izany vanim-potoana zany kanefa de tao anatin'ireo Daniela tsy nafantatra mihitsy hoe reto olona reto anke mitady amingana fa azo lazaina fa tsara resaka tamin'ireo olona reo izy ary matoa reo olona reo nafantatra ny fombafomba ny Daniela de afaka niditra tao tokantranony Daniela nafantatra ny fomba nataony nafantatra ny fomba fanaony ary rehefa hitany zany de io ny andrasana kendrotoana ny Daniela satria tsy zakany reto olona reto fandehanana ny fahamarinana de zavatra tahaka an'izany ny zavatra mitranga eo nivon'ny firenena eo nivon'ny sehatra ara-panahy nivon'ny fitantanana vo miazona amin'ny marina ianao de tsy maintsy be mimpanenjika kanefa ny fahavalo ampiasain'ny devoly de miseho ho namana izy miseho ho mpiara-miasa izy
kanefa de amingana fotsiny no ataony eo anatrehan'izay ary tsy hitanao fa nivokatry ny asa nefa no afantarina zany ary Daniela teto na de tsy nafantatra izy afaka miaro tena ke izy fa ny fiarovatena lehibe nataony Daniela de ny fifikirany tamin'Andriamanitra fa na de mifikitra tamin'Andriamanitra ary tsy nisakana ny tetikady ratsy nataonyreto olona reto fa vo ihany Daniela zay no natonga azy na tsipy tao andavaky ny leona tsy ho jerevantsika fa nisy vanim-potoana efa nydiniantsika io tantara io fa entitsika anazavana fotsiny hoe taona 2022 io toejavatra io no tranga ary amin'ny lafiny anankiray ho an'ny olona matahotra n'Andriamanitra de fanantenana lehibe satria misy ny fiarovan'Andriamanitra sy ny fanavotan'Andriamanitra fa ho an'ny olona tsy matahotra n'Andriamanitra kosa fa manaiky ny toe-tsaina ratsy avy amin'ny devoly de zao misy valiny keo mahatonga atsika miresaka hoe taona 2022 de taona anankiray tena isehony fitsaran'Andriamanitra anavahany zay manompo azy sy ny tsy manompo azy tsy ho jerevantsika ny tantara fa voan'reto olona reto ihany ange Daniel ary rehefa tena tonga teo anatrehan'ny mpanjaka de nivoaka ny didy natsipy tao andavaky ny leoan'ny Daniel ary rehefa natsipy tao andavaky ny leoan'ny Daniel nalahelo ny mpanjaka teo natrehan'izany rehetrarehetra zany satria fantany fa etraketraka zany kanefa efa nisoniavina le didy napetraka ny lalàna ary nijerevana tokoa ohatra ny nandika lalàna Daniel kanefa le lalàna ndikainy tsy misy dikany fa vokatry ny fialonany fa miazona ny marina izy tsy nataony afoizany an'Andriamanitra ny lalàna zay mipetraka tamin'izay vanim-potoan'izay ary teo natrehan'izay tsy nata Daniel zavatra tsikaritrytsika nefa tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego tao anaty lafaoro nyrehitra hafa inona ny antony tsy namay azy efa tao le zanak'Andriamanitra efa niditra ntsehatra tao niandry azy telo andralahy zay no natonga ny Nebokadnezara gaga tsy telo lavy ozany natsipitsika tao anaty lafaoro nyrehitra hafa ko no mahita olona anakefatra ary tarehan'le anankiray ozy de to zanak'Andriamanitra io Jesosy le voninahitra eo afovoany zay ny antony natafavoakatsika enkeny taona 2021 ny fifikirany mpitondra amin'Andriamanitra ny fifikirany be sy ny maro zay azoko antoka fa maro ny tolona mandrakariva amin'Andriamanitra ka manaja ny fepetra no natafavoakatsika noho ny amin'ny olom-bofidy de mamonjy Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy fa misy foana ny tsy matahoto de tsy mahay misitona lesona am'izany mahatanteraka ny tenin'ny Solomona hoe saingy tsy tanterahana vetivety ozy ny famaliana ny ratsy atao zay ny mikirizany olona amin'ny fanaovan-dratsy zay nge no mahatonga ny dolo tanety avetsy avero io fandoroana tranon'olona etraketraka fotsiny zao ary tiana hipaka amelezana ny mpitondra fotsiny ka na ny zavatra loza mitrangana ny fahafatesan'olona marobe de ohatran'ny tena faotin'le mpitondra foana tonga ny corona de ohatran'ny hoe ozona apetraka foana hoe noho ny amin'ny mpitondra no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fa tsisy mandeha ny tena mihitsy hoe Andriamanitra ankeny miditra tsehatra ary tsoafamela eo anatrehan'izay Andriamanitra no nametraka mpanjaka izy no nanaisitra mpanjaka fantatr'Andriamanitra iza ny olona afaka hisedra toe-javatra sarotra ary mila olona matahotra an'Andriamanitra satria ny fijorono ny mpitarika anankiray misikotra amin'Andriamanitra de avotra ho an'ny firenena mandrakariva de taka ny Daniel leto natsipy tany naty lafaoro mirehitra hafa Daniel toko fa inona ny 7 sy ny manaraka de zao no voasoratra hoe de nody tany andapany ny mpanjaka efa tany nilatsaka anaty lafaoro mirehitra hafa Daniel ary ny mpanjaka ary tsy nitendry alina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita toromaso izy de ny fomaraina koa ny mpanjaka osy ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny leoany ary no ny tonga teo amin'ny lavaka izy de niantso amin'ny Daniel tamin'ny feo malahelo eny niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniel hoe ry Daniel mpanompon'Andriamanitra velona mo Andriamanitra ao zay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny leoana va ary ty teniteny tena mahafinaritra ary eo no fanantenana ho atsika ao andavaky ny leoana inona ny zavatra nisy namaly ny mpanjaka Daniel hoe ry mpanjaka
ako velona mandrak'izay any hainao andriamanitra ozy efa naniraka ny anjeliny a ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy andratra satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao kory mpanjako tsy nanao ratsy ah zay ny zavatra mitranga tao anatin'le lavaky ny liona ary nyresantsika hoe ny taona 2022 de ao anatin'ny lavaky ny liona indray isika fa ho an'ny olona matahotra an'andriamanitra de zao raha Daniela fotsiny no nilatsaka tao ka tsy melo lalana azy tao Jehova miaraka amin'ny anjelina nanakombona ny vavan'ny liona maty tao Daniela fa saingy de ny melo tahaka ny tsindraka sy mesaka Abednego tao le zanak'Andriamanitra zay miaro azo telondrala tsy ho lany ny afo de tao koa Andriamanitra miaraka amin'ny anjelina nanakombona aloha ny vavan'ny liona satria le olo marina no milatsaka eo de gaga ny mpanjaka satria nahoana nikatona ny vavan'ny liona ary resy lahatra Daniela ary tamin'ny mpinoana no nitenenany de tena Andriamanitra ozy efa naniraka ny anjelina ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy andratra satria fahamarinana no hitany amiko tsy ho andrehitra nefa zany teny zany ary zay no mahatonga atsika hoe andro fitsaran'Andriamanitra ny taona 2022 ao anatin'ny lavaky ny lionantsika na mino ny olona na tsy mino misedra zavatra sarotra ary tsy mijanona ny loza tsy mijanona ny fanakorontatana tsy mijanona ny asan'ny mpanao ratsy avokatry ny io zavatra nanjoany Daniela io tsy mataty ny olo marina de mitady ny fomba rehetrarehetra aminao fa ny fijery amin'ny Daniela de zao ohatrany tsy tafavoaka ohatrany maty kanefa de zao ary amin'ny faravody lavaka ry Daniela no miteny Andriamanitra ozy efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona satria fahamarinana no hitany tamiko ary zay no antso atao amitsika efa melo lalina atsika ao anatin'ny lavaky ny liona Jehova efa manakombona ny vavan'ny liona izy ho an'ny olona zay matahotra azy ho an'ny olona zay misikitra aminy ho an'ny olona zay manaraka ny sitrapony ho an'ny olona zay meno ny feony ary zay indrindra no marana atsika azy hoe inona ny teny fikasana men'Andriamanitra atsika Deutéronome atoko faraky amin'ny telopolo mandritra nyty taona 2024 ity de itony fanazavana ary de ho vavolombelontsika ahita ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra misy fepetrapetraka Andriamanitra mandrakareva mba hatonga atsika ho mpandresy fa tsy miolona rehetra ankenao andray an'izany fa de tahaka ny lehilahy manatsaina isy ny mandreny teny ka akato tonga ny loza fa tsy manjerany tranony fa izy ko nipetraka eo amin'le lehilahy adala nandreny teny fa tsy mankato tonga ny loza ny fendrezerana andro fitsarany Jehova aty amin'ny Deutéronome atoko faraky amin'ny telopolo ho toky ho atsika amin'izao taona vaovao zao Deutéronome atoko faraky amin'ny telopolo ny andiny fahenina mahereza sy matanjao izy aza matahotra na manahy azy fa Jehova Andriamanitra ao miara mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy raha namonjy Jehova ny taona 2024 matra lavitra noho izany ny zavatra ataon'i Jehova na de ho andavaky ny liona ary sika ary io tsy hoe ny olo marina rery ny tafalatsaka ao anavaky ny liona na ny ratsy fanahy tafalatsaka ao fa tsy mitovy ny vokatra hiatraminy fa ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra nefa de nitoky zay omeny aza matahotra namana azy zany hoe manoloana ny ajehatrena manoloana ny loza zay mitranga aza matahotra satria nahoana mangina fotsiny tsika Jehova miady ho atsika ary teniny zany nampitainy tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany aza matahotra esoriny ahia indrindrana manoloana ny valina retina zay mitranga ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra mety ho voakasika ianao am'izao vanim-potoana zao fa nitoe-panahy tsara nanana de aza misavoritantsaina am'izany aza matahotra aza manahy fa ozy ny tenin' Jehova hoe fa Jehova Andriamanitra ao no miara mandeha aminao tsy andao anao na afoy anao izy de ho hitatsika fa misy antony manokana ny antony zany rehetrarehetra zany satria raha mandinika tsika nanomboka tamin'ity androany ity misy antony manokana 1er janvier maninona sabotsy ary tsisy afabela amin'io zao tontolo zao tsy afaka miala mihitsy lasa ny taona 2021
de miditra ao anatin'ny taona 2022 fa tsisy afaka hitsambikina hoe satria lavaky ny lioany io jehova fa zay tsy andalo amin'ny taona 2022 fa aloha zay tonga de hitsambikina any amy 2023 fa tsy maintsy tafatsofoko ao daholy manerana n'izao tontolo zao ihany keo zay hitondratsika fanazavana ny manaraka fa maninona ty taona fahatelo zay nipoerany loza manerana n'ty zao tontolo zao ity nanomboka sabotsy tsy tonga ho azy io de ho jerevantsika amin'ny famarinany tenin'andriamanitra ary hoporofotsika ny zavatra hitranga rehetrarehetra eo anatrehan'izay fa misy antony manokana fa io tsisy hafabela na mino an'andriamanitra ny olona na tsy mino an'andriamanitra na tia Madagasikara na ny Frantsa na ny ivelany any Etats-Unis na inona tompim-pivavahana arahan'ny olona 1er janvier sabotsy io sabotsy manerina n'izao tontolo zao misy afatr'andriamanitra teny amin'ny tany de tahaka ny coronavirus tsy afabela zao tontolo zao fa niaran'zany zao tontolo zao tsy afabela zao tontolo zao ihany keo fa de zao tafatsofoka ao anatin'ny taona 2022 ary raha tafatsofoka atao anatin'ny taona 2022 de tsy afabela zao tontolo zao fa tsy maintsy miditra ao am'zany taona 2022 zany manomboka ny andro sabotsy de ho hitatsika fa misy famonjena tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'zany fa niafatra fotsiny de zao hoe mahereza sy matanjaka aza matahotra namana azy fa Jehovah'andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy andao anao na hafoy anao izy de matoko sy miheno fa nizaniza mandray zao teny fampaherezana zao de saintsaina mandrakariva endrika eo anatin'ny soratra masina amantatra ny sitrapon'andriamanitra mba hanana ny toepana nanana Ozia tamin'ny andro zay nitetiavany Ozia any an'andriamanitra ozy ny rahany tamin'ny Zakaria zay nafantatra ny fahitana tamin'andriamanitra de nambinina izy de mba ho torak'izany keo tsika tsy hoe hiaraka amin'ny olona anankiray fa mahay miaino ny feon'i Jehova satria mafy miady zay atrehany ry tsy mijanona amin'ny zavatra anankiray ny loza ary porofo zany fa nambaratsika de melo io tena me mafimafy nge io loza io zavatra nitranga tao anatin'ny farany taona fotsiny de jereva reny toe zavatra nitranga reny manamarina ny teniny Jehova fa tsy ampozitsika koa zavatra hitranga ao anatin'ny taona 2022 fa isy foana lehilahy endry mangina izy manaky ny feon'andriamanitra fa isy ny lehilahy adala tsy matoky an'izany teny zany fa hitohy foana ny fanakorontanana mihaino feon'ny devoly mba hitondra fampahoriana ho an'ny olona miarina ny marina inona ny toromarika omeny le toe-pananiny nanany Daniel Jehova Andriamanitra ozy naniraka ny anjeliny nanakombona ny vavan'liovana satria fahamarinana no hitany tamika ho an'ny olona mitadiny marina aza matahotra mahereza sy matanjaka aza matahotra namana azy fa Jehova Andriamanitra ao no miara-mandeha aminao tsy antaonao na hafoy anao izy de ho hitatsika fa tsy maintsy tafavoaky indray tsika ty vo manomboka ny taona de ho hitatsika ny fahamarinana zany rehefa mifarina amin'ny taona hiditra any amin'ny taona 2023 fa tsy maintsy tafavoaka ny firenena tsy maintsy tafavoaka isika zay matahotra an' Jehova voninahitra ao an'Andriamanitra rerany vavaksika sotranao Jehova Andriamanitra ray ny amin'ny teninao zay tonga zay mampafantatra de mialony zavatra hitranga rehetra ary navelanao renay zany tsy tondra fampangorohorona eo fiainanay fa hanananay toko sy fanantenana manoloana ny teny fikasana zay omenao de oarany loza maro isan-karazany zay tsy maintsy andalova ny fiarovanao hafa kely ho an'izay matahotra anao de zay velatahotra zay nahana araky ny teny fikasana zay omenao de tahaka ny satraka sy misaka Abednego nijory tamin'ny finoana natsipy tao anatin'ny laforony rehetra fa tsy nanam-panahiny niditra mitsehatra Jesosy voninahitra eo foanika nitondra fanavotana mazy tahaka ny Daniela ihany keo ninonenina fanenjehana natsipy tao andavaka fenao niditra mitsehatra Jehova Andriamanitra ray niaraka tamin'ny anjely nanakombona ny vavan'liona mba izany no zavatra hitranga eo amin'ny firenena zany zavatra hitranga ho amin'ny isam-batan'olona zay matahotra anao atoko sy mino izay fa zany teny zany de hoery vaovondray mentinay manolo teny amakivaky ity taona 2022 ity arovon'ny firenena arovon'ny fiangonana
arovony kristianina mba hiverina tanteraka ho aminao ary atokanao ami'nylalaka le andrehetra fa misaotra indrindra ray amin'ny anarana jesosy amen. manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy a dia matoky simeny fa andriamanitry ny fiadana miaraka amintsika mandrakariva hamakivaky ty taona 2022 ity amin'ny lafiny anankiray ny faniriko dia mba olona mandeha marina ka natonga ranoloza dia tsy atahotritsika fa tsy maintsy ho tafavoaka soma tsara ary amin'ny fomba mahagaga no iarovan'andriamanitra antsika.